Ny lalam-pitiavana na ny didy folo. Izany no anasako anao am-pitiavana indray amin'ity maraina vaovao ity. Ambivaliana ry mpiara-midinika namana isany no anolorana indray ny fiarabana anao sy ny ankohonanao, satria tsapa ny fitantanan'Andriamanitra, tsapa ny fombany, tsapa ny famondram-pony, ka dia mifampiaraba isika ampitsikitsikiana, ary dia manonona ihany koa ny firarian-tsoa, ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Andeha isika andinika indray izao dindinika izao ka manasa anao mba hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra rainay any an-danitro, vilim-pisaorana anao izahay, satria mahatsapa ny fitantananao, mahatsapa ny fitiavanao anay, ary mahatsapa ny famondram-po, tsy hita fetra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ity andro manokana ity indray ahafahana miara-mandinika ny teninao, misaotra ny amin'reto mpiaino marobe miaraka manaraka izany dindinika izany. Milany elo koa Andriamanitra, ary aoko mba ho vita fihavanana aminao zahay. Mangataka ary izahay, ny fanenao masina mihitsy no ampianatra anay ny teninao. Noho ny amin'ara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny lalam-pitiavana na ny didy folo. Raha vao miresaka ny didy folo isika, dia azontsika ao an-tsaina sady fa ny didin'Andriamanitra na ny lalàn'Andriamanitra izany. Tsy hoe fitsipika manjavozavo no mandrafitra izany lalàn'Andriamanitra izany, fa tena maneho ny fifandraisany amin'ny tsika sy izy ary amin'ny olona samy olona ihany koa izany. Efa hatrany edena rehefa napetraka ny foto-kevitra iorenan'io lalam-pitiavana io na didy folo, izay maneho araka ny tengo teo, maneho ny fitiavana ifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona ary ifandraisan'ny olona samy olona. Rehefa nivoaka avy tao Egypta ny zanak'Israely, rehefa nitantanan'Andriamanitra, nivoaka avy tany izy ireo, fa nahoana moa no nasain'Andriamanitra nivoaka tao izy ireo? Zao no voalaza amin'ny Exodosy 9 ka ny 7 sy 9 manao hoe, dia alaiko ho ahy ianareo ho oloko. Mahafinaritra izany, izany no fikasan'Andriamanitra amintsika, alain'Andriamanitra isika ho olona. Tsy hoe alain'Andriamanitra ho amin'ny fahafatesana, fa alain'Andriamanitra ho olona isika. Ary ho Andriamanitrareo aho Jehova, dia ho fantatrareo fa izao no Jehova Andriamanitrareo izay nitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovana Egyptianina anareo. Ary izao ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana omena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko lovanareo izany, izao no Jehova. Dia izany ny fikasan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy nanana fikasana hamoaka antsika hiala ao anatin'ny fanadevozana, ao anatin'ny fangejana mafy dia mafy. Ary rehefa navoaka n'Andriamanitra izy ireo, dia teny an-dalana teny, dia nomen'Andriamanitra azy ny didy folo. Zao no voalaza amin'ny Exodosy 2:7. Hoy izy hoe, 1:7. Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy tao am-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa, izay nisy ny vavolombelona, dia vato fisaka voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Le vavolombelona dia iry ambany iry amin'ny Baibolintsika dia misy hoe ny didy folo. Ny didy folo izany dia nomen'Andriamanitra tao tendrombohitra Sinay, ary Andriamanitra mihitsy no nanoratra azy, ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy no nametraka izany, ary dia nomeny izany mba hahatonga ny fifandraisana amin'ny olombelona sy amin'Andriamanitra ho tsara fifandraisana, ary ho tsara fifandraisana ihany koa amin'ny olona samy olona. Ry mpiaino namana, ry mpiara-midinika namana isany, mikasika ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona ity lalam-pitiavana ity. Andeha ane mba ho vakiantsika, mba tombontsoantsika mba mamaky inona moa ireo didy folo izay nosoratan'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay io. Andeha ho jerevantsika ary voalaza amin'ny Exodosy 2:20, ka manomboka eo amin'ny 1:1 sy ny manaraka. Hoy izy ny voalaza manao hoe, dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe, izao no Jehova Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano na andevozana.
dia zao ny didy voalohany. Aza manan'Andriamanitra kafa fa izao ihany. Ny didy faharoa dia manao hoe aza manao sary zavatra voasokotra ho anao, na ny mety hoendrika ny zavatra eny amin'izay lanitra ambony, na izay eo any amin'ny tany ambany, na izay eny amin'ny rano ambany tany. Aza miekoaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafondoalika, dia amin'izay mankalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Ny didy fahatelo dia manao hoe aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Ny didy fahaefatra dia manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny didy fahadimy dia manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Didy fahaenina dia manao hoe aza mamono olona. Didy fahafito manao hoe aza mijangajanga. Didy fahavalo manao hoe aza mangalatra. Ary ny didy fahasivy dia manao hoe aza mety vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ary ny didy fahafolo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe aza mitsiriritra ny trano ny zavatra ny namanao. Aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny. Ry mpiara-midinika namanesany, mahakasika ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra ny didy efatra voalohany. Raha toa zany ka tia hanapirofo ny fitiavanao an'Andriamanitra ianao, dia dinianao ankatoavinao le didy efatra voalohany. Ary raha toa kosa ka tianao mba haneho ny fitiavana ny olona, dia ny didy enina manaraka indray maneho ny fitiavana ny namana. Ry mpiara-midinika namana, rehefa tonga Jesosy dia ny fihezin'i Jesosy ho roa ireo lalàna ireo. Dia hoy izy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary ny didy faharoa dia manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ry mpiara-midinika namana, io didy roa io no lazain'ny ten'Andriamanitra manao hoe izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ry mpiara-midinika, lalam-pitiavana ny didy folo, ary tena fitiavan'Andriamanitra mantoloka noho izany. Tsy afaka misaraka zany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny lalàna, tsy afaka misaraka ny fitiavana namana sy ny lalàn'Andriamanitra. Amin'ity androany ity ary dia te hiantso anao raha tia hanapirofo ianao fa tia an'Andriamanitra, dia mankatoa sy manaiky ary manaraka ireo didy efatra voalohany izay nosoratan'Andriamanitra teo amin'ny vato fisika tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha tianao ny haneho fitiavana ny mpiara-belona aminao, ny namanao tahaka ny tenanao, dia tandremanao kosa indray ankatoavinao ny didy enina izay nosoratan'Andriamanitra ihany keo tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Ry mpiara-midinika namana, manao antso ho antsika indray ary. Izany no fitiavan'Andriamanitra antsika, nomeny izany lalàna izany. Navoakany avy tao Egipta ny zanany, zany ny fikasan'Andriamanitra, satria mba tiany ianao ho zanany, tiany ianao olony ary izy ho Andriamanitra ao. Ny tompony kombanao, ampisaintsainanao izany dinika izany, ka mba hahatonga anao mpankatoa manaiky ilay lalam-pitiavana izay nosoratan'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Fandrentsika matetika angambany hoe tsy mila mitandrina ny lalàna isika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia ampy. Ry mpiara-midinika namana, tsy mitombona izany fijery izany, fa raha tianao ny an'io fitiavana dia tsy maintsy mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao. Dia ry araka ivavaka isika amarana antsika izao dinika mahafinaritra izao. Rainay eo izay ny an-danitra, nomenao anay teo ny lalam-pitiavana dia ny didy folo, izay tsy olombelona no nanome azy fa ianao ilay Andriamanitra izay. Ianao ilay Andriamanitra mandrakizay mihitsy no nanoratra teo amin'ny vato fisika teo tendrombohitra Sinay ka nanome izany ho an'ny taranak'olombelona rehetra. Ary tianao mba ho ankatoavina izany. Andriamanitra zao, ampio izahay, tario lalana izahay mba hanaiky izany lalam-pitiavana izany, hanaiky ny didinao ka mba hampiarinay ho tandremanay amin'ny fiainanay izany. Dia mitahy izao mpiara-midinika amiko izao, aoka ihany koa izy ireo andray fanapa-kevitra androany ka hanaiky izany lalam-pitiavana izany. Dia tandano ary ny tontolo andro androany
aza mafoina masaraka anay nivavaka tonono ny sangatahana noho ny amin'ny anaran' Jesosy rery any. Amen.